Nitranga mampalahelo zay niseho tany mahitsy ny omaly mo dia lehilahy fitopolo taona matina hanoanana. Araka ny voalazan'ny loharanom-baovao mo dia nahitana faty olona tany mahitsy distrika ny Amboditra Atrimo ny andro omaly. Vinavinaina eo amin'ny fitopolo taona eo no eo izy ty ary heverina ho olona tsy manan-kelofana. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana dia voalaza fa noho ny arerahana sy ny hanoanana no nahafaty azy. Ny misongadina any ivelany kosa dia Jordan Bardella no lany filoha Frantsay araka ny fitsapan-kevitra. Ny tsapan-kevitra na sondage dia manome fandresena any Jordan Bardella amin'ny fifidianana filoham-pirenena Frantsay 724. Mandresy izy na hisy na tsy ny fiodinana faharoa eo anolohan'ny Edouard Philippe sy Jean-Luc. Bardella mo no filohan'ny antoko Rassemblement National hery farany havanana any Frantsa. Rehefa voazara mo ny mikasika an'izay dia andeha resika iresadresaka kely ny mikasika ny solombavam-bahoaka. Ny andro omaly mo dia anisan'ny tena nisongadina ny fandraisam-pitenen'ny solombavam-bahoaka ny Ambatondrazaka tsy iza mo izany fa Fidèle Razara-Pierre. Nitifitra ambava mavaivay mo ny solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre ary tsy ankitsitsitsy no sady tsisy safosafo mo ny basivava izay nomeny indrindra mo dia miantefa amin'ny ramatoa anankiray. Ndeha aloha arantsika kely ny teny izay nambarany solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre teny amin'ny anterimeran'ny pirenena. Rehefa vita ny fanarahantsika ny teny izay nambarany solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre mo dia henontsika ihany koa ny valiny. Tena nafinaritra anara nahita an'le Asinaine anankiroa androany fa tsy eo mory zalahy. Asinaine Riji, Asinaine Varosen zay ny fahafantarako azy. Reo no tena voaresaka raha ohatra ka resaka mpamatsy herinaratra no resantsika. Monsieur le ministre aloha no resahako voalohany satria aleo ataontsika manoatra an'izao tsara ohatra fipetraka reo io le fandeha le fanontaniana. Miteny ny filatexa teo Asinaine Varosen zany fa hoe teren'ny mpitondra fanjakana ho avadika gazoal ny groupe mandeha amin'ny fiolona ho anay tsy mahay mora kokoa ny fiolona noho ny gazoal fanjakana inona zany zany. Ianao manao audit izy ianao dia ataovinao audit dia mba tenenay izy le fanjakana nanao an'izany na antanio raha ngahafaranao io fa mety afaka teny an'izany. Dia zay nahafaty an'le groupe miakatra nefa ianao manao communication grève nahafaty an'le groupe izy amin'ny mandaingy aminareo. Monsieur le ministre ihany ozy izy ianao hoe raha contrat mambotry vahoaka dia fanana vetranja. Monsieur le ministre ny contrat ny Jérusalem Ronwes tsy fantatro na mambotry na tsy mambotry vahoaka monsieur le ministre 14 000 € zany ho antsika eto Madagasikara. Raha mahazo an'izany tsika ny andohany io satria drosa volatra saina ny ambako mandala fa tsy eo meny antsika io fa tsika dia hoe iny ary ianareo 14 000 € zany raha ohatra ka anamboarantsika sanarenantsika le jirama alefa somody any le vazady izy nandeha iny moa tonga dia sinonao tamina fa contrat mambotry vahoaka zany monsieur le ministre tsy mila manao audit ianao fa araka ny teninao teo rehefa mambotry vahoaka le contrat dia foanana avy hatrany hoe foany ny contrat androanao izy satria mambotry vahoaka ny 14 000 €. Io akaikinao io raha matoa misolomasoa raha matoa Sara miteny teo izy tale général lefitra ny jirama fantany aby contrat amin'ireo fournisseur reo. Raha misy zany ny olona voalohany na ny mety tombony an'ireo fournisseur reo contrat io raha matoa voalohany io tokony ataonareo TVM gros plan fa tsy za sereo mihitsy izy atao plan seré fa io zany isany mampotry an'ilay jirama ny vahoaka amin'ny famihazana contrat nreto olona akaiky nreto ataoko mahitsy ny resaka. Raha misy manenjika syndicat anagadra piasa mandeha ana fitsarana marary le piasa isany koa izy. Monsieur le ministre tsy fantatro hoe miandro inona ianao voaresina fanapa-kevitra mikasika an'izay momba ny ramatoa io. Ino mo ny ampahany amin'ny fandraisam-pitenena ny Fidèle Razara-Pierre rehefa niady-hevitra ny mikasika ny jiro sy rano malagasy. Tsy ireo lakolaka mo ny solombavam-bahoaka ny Ambatondrazaka fa avy hatrany dia nahitsy ary tsy nisy kôsomasy mo nahafatra izay nambarany. Niantefa tamin'ny ramatoa izay hitantsika teo tamin'ny sary ino mo nahafatra izay nomeny ndeha ararantsika kely ny valinteny iny ramatoa iny rehefa namaly ny fanehoan-kevitry Fidèle Razara-Pierre sy ny fanakianana izay nataony. Misaotra betsaka tompoko nanomeny fitenenana niantefa manokana aty amiko le fanontaniany honorable
député Ambatondrazaka dia tondra fanazavana vitsivitsy aho mahakasika ny contrat d'achat d'énergie any Jirama dia amin'ny maha contrat anazy zay tsy farafakely ny olona roa no manao soni tsy Jirama ny tompony io et encore moins un mois fa ny Jirama sy ny co-contractant zany hoe ilay manao soni miaraka aminy contrat d'achat d'énergie ny resahantsika eto avokoa ny majorité any co-contractant any Jirama ka ny Jirama manokana izy rery dia tsy afaka ny anapa-kevitra velivelo hoe avoaka eto ny contrat satria misy ny atao hoe clause de confidentialité ao anatina contrat izay mambean'ny parti fa nefany afaka vahantsika eto izay zavatra izay satria eto daholo ny mpanao soni anankiroa zany hoe ny Jirama sy ny fournisseur ka ifampiarahana ilay izy raha manaiky ry zareo hoe eken'ny mpanao soni ve ny amoahana ny contrat dia mamoaka izay fa tsy hosakana mihitsy Jirama na ny ministera amin'ny famoahana an'ilay contrat tsy manaiky kosa nefa zareo tsy afaka ny anery izay satria araka anteneniko teo hoe misy ny atao clause de confidentialité anatina contrat izay mampigadra ny violation an'io dia eto tsika zany nareo raisinay vavolombelona ny fanekenana fandavana ny famoahana ny contrat averiko indray mandeha dia tsy anda velively Jirama na ny ministera amin'ny famoahana ny contrat manaraka an'izay koa mpanakatra olona hono za dia ao anatina asana juridika tsy voatery ho anakatra olona ny asana juridika ny angatahako fotsiny dia hoe mba afaka omena ve hoe iza ilay olona nikadraiko azafady raha ohatra ka tsy misy dia mba iangaviako mba atao marim-pototra le information fa tsy mihinana mambolony tsika isika honorable olona manana honneur manana voninahitra dia inoko fa tena olo-kendry fa tsy matozany voafidim-bahoaka zany tena manana ny fahendrena manana ny fahaizana zany no lazaina fa hoe olon'ireo fournisseur d'énergie teo averiko indray mandeha dia hoe 2021 vao recruté tao amin'ny Jirama henontsika tsara angamba ny fa nanomboka 2006 dia fa nisy ny contrat ary nandritra ny za teo nanomboka za directeur juridique coordonnateur des affaires juridiques dia mbola tsisy contrat vaovao natao nampanaovina soni tamin'iza directeur teo dikan'izany fa contrat efa nisy ireo nampianarin'ny ray aman-dreny koa ary ampianaso matsara tompoko ny karama koa fa tsy mila vola avy amina kolikoly aho azafady na avy amin'ny fournisseur d'énergie fa mba iangaviako re tompoko milela-paladia mba aleo mba zavatra marim-pototra satria misy fiantraikany amin'ny fiainan'olona le fausse déclaration sy diffamation atao ohatran'ireny mankasitraka tompoko ino moa ny valinteny izay nomeny iny Ramatoa iny valin'ny fantsy izay nomeny sombavambahoaka Fidèle Lazara-Pierre na zany na tsy zany anefa dia anisan'ny tena nafinaritra ny maro moa ny fandraisam-pitenenana ny sombavambahoaka ny Ambatondrazaka satria tena nahatsapa fa voasolovava tokoa ny vahoaka malagasy ny manaraka izay ho resantsika ihany koa dia hiresadresaka kely ny mikasika ny kronikan'ny Johary Voajanahary toy izao moa ny voalaza ny kronikan'ny Johary Voajanahary nahazo andraikitra sahaza azy ireo nanakiana mafy ny kolokolo sy ny hosoka teto amin'ny firenena raha tsy tanisa afa-tsy ny Ramatoa Fanerisoa Erneve izay lasa ministry ny fitsarana colonel Charles Andranasoavina dia lasa tale général ady amin'ny hosoka na antifraude ary colonel Patrick Rakotomamonjy dia tale ny fitarenana na doléance ny vatravatra tsy nitsitsy fitenenana izy ireo namaky-batsilana ny nataon'ny fitondrana teo aloha ka inona indray mo fa andrasana amin'ny izy ireo ny fanokafana dossier maloto ary indrindraindrindra hanala sy hampienany kolokolo eto amin'ny tanàna ny ady amin'ny kolokolo izay antoka iray ialana amin'ny fantranana koa dia mahita ny rariny ry zareo hoy ny famakifakanany kronikan'ny Johary zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy